Aza niisa telo zato kosa no nahazo tombontsoa tao amin'ny boriboritany faefatra nandritra ny Didipoitra faobe izay notontosaina tao amin'ny CSB II Anosipatrana tamin'ity androany ity. Ankizy miisa telonjato avy ao amin'ny boriboritany faefatra natao Didipoitra maimam-poana ny farany herinandro lasa teo nandritra ny Hetsika Didipoitra faobe niarahana tamin'ny ekipany Madame Claudia ary notontosaina tetsy amin'ny CSB II Anosipatrana. Izao hetsika ara-sosialy izao notontosa dia vokatry ny fanohanana sy fiara-miasa tamin'ny fiadidian'ny Repoblika Madagasikara, ny atoko HVM, ireo fikambanana ambalam-bahoaka, maro vahoaka, club des supporteurs ary iarivo mitambatra. Natao indrindra mba hanampinareo fianakaviana sahirana maniry ny iroso amin'ny Didipoitra anefa tsy manana neti-manana ahafahana manatona mpitsado mikirakira izany no nanatotosana izao hetsika izao araky ny fanazavana ny minonay. Fotoana Didipoitra tokoa mantsy izao vaninandro ririnina izao. Etsy andanin'izany dia nanolotra malabary, kilalao, biscuit ary vatomamy maimam-poana ireo ankizy ihany koa reto mahalala-tanana ny karakara ty Hetsika Didipoitra faobe ty. Tapitra tretindreo ny fotoanantsika rivijery ajaina tamin'ity androany ity. Soarananao naharitra nijery ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Manome fotoananao ary ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.